fiverenana amin'Andriamanitra sy fanapahana ozina mitarazoka eo amin'ny fiainantsika. Misivy ny fotoana ny miditra izay anasana ny olona rehetra tsy akanavaka na iza de teo afaka amin'ny fatotry ny devoly te handova lanitra de anasana anareo anomonjy an'izay fotoam-bavaka lehibe. Ary tsara ny andro sabata amonjen'Andriamanitra ny olona izay manaiky azy. Andray andalatsoratra masiny isika ao anatin'izay hoe miverena amin'Andriamanitra izay atao amin'ny bokin'ny Mpitsara no raisitsika. Mpitsara toko 10 de ny 9 Mpitsara toko 10 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe ny emoran'ny Israely indray sy ny namalian'Andriamanitra azy. Ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitry ny Siria sy ny andriamanitry ny Sidona sy ny andriamanitry ny Moab sy ny andriamanitry ny taranaka Amona ary ny andriamanitry ny Filistina. Dia nafoy an'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny taranaka Amona izy. Ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany 70 taona no napahoriany zanak'Israely rehetra izay tany andafin'ny Jordan tany amin'ny tanànan'ny Amorita any Gilgal ary nitany Jordan taranaka Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaky Efraim ka dia nahantra indrindra ny Israely. Dia nitarana tamin'ny Jehovah ny zanak'Israely ka nanao hoe efa nanota taminao izahay satria efa nafoy anao Andriamanitray ka nanompo ireo Bala. Ary hoy Jehovah tamin'ny zanak'Israely moa tsy efa namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Egipta sy ny Amorita sy ny taranaka Amona ary ny Filistina vao ary nampahory anareo koa ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Maonita ka nitaraina tamiko ianareo dia novonjeko tamin'ny tanany. Nefa ianareo nahafoy ka nanompo andriamanikafa koa izany kosa no tsy amonjeko anareo tsony. Mandehanaka mitaraina amin'ny Andriamanitra efa nofidinareo aoka ireo no amonjy anareo amin'ny andro ny fahantranareo. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'i Jehovah efa nanoty izahay ataovy aminay izay rehetra sitrakao kanefa mba vonjeo ihany izahay anio dia nanary ireo andriamanikafa tao aminy izy ka nanompo an'i Jehovah dia tsy natsindry ny fanahiny intsony Jehovah noho ny fahantranin'ny Israely. Amen. Io no teny hoentsika hifampaherezana amin'ity androany ity eo anivon'izao andro faraparany zao so fiovaovan'ny toetrandro zao de be ny karazana korotana miseho eo amin'ny olombelona. Mipotra daholo ny karazana retina tsy fantampiaviana io mipotra daholo ary be no tena andala-paravanatra hatran'izay karazana retina zay. Mipotra daholo ny karazana problème, mipotra daholo ireo karazana olana isa-tsokajiny. De ohatra mampanontany tena hoe fa ahoana ary izy ity. Ary matetika de tratran'io karazana olana misafotofoto daholo na mipivavaka na tsy mipivavaka. Fa eto de ampafantatra antsika tsirairay avy ny tokony ataontsika. Miverena amin'Andriamanitra fa lavi-keloka ianao. Miverena amin'Andriamanitra fa lavi-keloka ianao. Rehefa vao miresaka tantaran'ny Israely tsika de taranaka voafidy zany. Ary aninona moa izy nofidiana noho ny fahatsarany razambehany de lazaina hoe Abrahama izay tena nino an'Andriamanitra sady natoky an'Andriamanitra de lazaina mihitsy moa i Abrahama hoe rain'ny mino. De nivokatry ny firaketam-pona i Abrahama tamin'Andriamanitra de nanao faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ny taranaky Abrahama de atsoina hoe zanaky ny teny fikasana ary hovonjen'Andriamanitra sy hotahian'Andriamanitra ary ataon'Andriamanitra mpandresy ao anaty ady rehetrarehetra.
zay zany a nivokatra ilay firaketapona i Abrahama tamin'Andriamanitra sy ny fivavahana marina nataony de nivonjena ny taranany. Ankehitriny a mamela ianao a mba hiteny aho hoe raha am'izao andro ankehitriny zao mihitsy ianao niverina amin'Andriamanitra teny ivavaka amin'ny fononao madio a anandratra ny Andriamanitra be voninahitra de anao fanekena aminao ndray Andriamanitra de amonjy ny taranakao sy ianao. Tadidio fa ny soa ataontsika zao ao amin'Andriamanitra, ny fivavahana ataontsika izao, ny famarinana ijoroantsika zao sy ny famasinana ijoroantsika zao, tsy ho antsika ihany ny mamy-goana ao anatin'izany a fa ho an'ny taranaka fara-mandimitsika de mahazo mamy avy amin'ny fijoroanao amin'ny famarinana fiverenana ao amin'Andriamanitra. Ry ava malala amin'ny tompo mametra lova tsara indrindra ho an'ny taranaka. De inona moa ny lova tsara atao? Manaova ny marina, manaova ny rariny, verena amin'Andriamanitra. Topoy Andriamanitra aza vela tsisy voahefa ny adidinao ao amin'ny fivavahanao. De ny famarinana iainanao zao amonjena ny taranaka fara-mandimbinao. Ny resaka teo hoe misy karazana olana saribahana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary be de be amintsika andalam-pampotehana ny fiainana, andalam-paharavana satria malinona tsisy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Na misy Andriamanitra ihany fa misy Andriamanitra be de be mifangaro. Raha ohatra ny an'Israely zao teto de tena hoe efa navotan'Andriamanitra, vonjen'Andriamanitra, nanehoan'Andriamanitra fahagagana maro. Fa misy fotoana zany mafy loha, mafy sofina. Misy fotoana mandeha araka ny ditra ny fo, nefa ny ditra ry ava-malala tena anisan'ny zavatra tena poizina ray manimba. De hoy ianao hoe zay tiako ihany ny ataoko, na de hita zao fa manimba ny ditra. De ny Israely teto a, rehefa maty le lehilahy anankiray atao hoe Tola zay nanjaka teo am'zareo, nanavitra ny zareo tao anatin'ny fahababoan'ny Midianina, de tsisy mpitondra ry zareo teto amin'ity tantara ity zany, ny hoe tsisy mpife fa iry zareo ihany de lalàna n'Andriamanitra mife azy. De inona indray no nataony zareo? Niembotra indray ry zareo niala tamin'Andriamanitra, niembotra niala tamin'ny finoana. Am'izao vaninandro farany zao a, noho ny amafin'ny olana sy ny ady a, de be ny olona miembotra amin'ny finoana. Masoa ve ny fihemoranao amin'Andriamanitra sa tsy masoa? Ho tantaraintsika eto a, de ivao azy olanao rehefa fantatra hoe ay ve zany no mahatonga nyity problème tsy mety voava ity e. De andray fanapaha-kevitra ianao a ho an'ny fiainanao sy ny tokantranonao, hitady an'Andriamanitra be voninahitra, mbola afaka ho hitanao ny voninahiny. Hoy ny Baiboly, ny emoran'ny Israely indray sy ny namalian'Andriamanitra azy. Zany hoe rehefa membotra zany ny olona miala amin'Andriamanitra de valian'Andriamanitra. Ahoana ny fomba malian'Andriamanitra azy? Alefan'Andriamanitra mihitsy ny fahavalonao, ohatra ny maharesy anao, ampahory anao. Mampiasa olona Andriamanitra nimbanao. Tanjona de hoe niverenanao amin'Andriamanitra ihany, zay ny tanjon'Andriamanitra. Fa tsy ho vonony ianao anatin'le hoe ianao niala amin'Andriamanitra, fa mampiasa an'ireo fahavalo manodidina anao izy a, anery anao anatina olana, fanilikiliana, ady mafy. Rehefa tery ianao ka matsiaro tena tsisy mpamonjy, de tsy maintsy verina amin'Andriamanitra, zay ny zavatra takian'Andriamanitra. Eto ny Israely de hoy ny Baiboly hoe ary ny zanak'Israely ozy izy dia nanao izay ratsy eo mason'i Jehova indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitry ny Siria sy ny andriamanitry ny Sidona sy ny andriamanitry ny Moab sy ny andriamanitry ny taranaka Amona ary ny andriamanitry ny Filistina Dagona. Dia nafoy an'i Jehova izy ka tsy nanompo azy intsony. Lasa indray izy ry havana nitady vahaolana tany amin'ny andriamanikafa. Fa lay Andriamanitra efa namaha olana anazy hatramin'izay sy efa namonjy azy hatramin'izay, modiny tsy hita. Modiny tsy hita ary modiny tsy fantatra. Modiny fanina le Andriamanitra efa nanao fahagagana teo amin'ny fiainany. Be de be tokoa tsika ry havana amin'izao andro zao. Modintsika fanina le Andriamanitra. Modintsika tsy hita le lalàna an'Andriamanitra. Modintsika tsy hita lay fiangonana. De lasa ny Israely nandeha nakany amin'ny Bala
nandeha nakany any Andriamanitra ny nakany amin'ny Astarta, nandeha nakany amin'ireo andriamanitra ny Jentilisa, nandeha nakany any Andriamanitra ny Moabita, nandeha nakany any Andriamanitra ny Filistina. Tany nanoko sikidy hoe ahoana ny fiainanay, tsara ve, mbola amiratra ve, inona ny tokony ataonay. Lasa nitoky tamin'Andriamanikafo. Andao tonga de mivatany le resaka. Nitoky tamina mpanompo sampy na hoe nitoky tamina piskidy, na mpijery vitana, na mpijery fitaratra, na mpilalao-karatra le mandinika filahatry ny kintana sy ny volana. Lasa nakany amin'ny mpahitao-javatra. Izay fantatsika tsara ny heviany zany zavatra izany rehefa resaka hoe mpandinika ny filahatry ny kintana sy ny volana sy ireo mpanompo sikidy, na mpijery fitaratra, na mpanamboatra vitana ozy isika, na mpilalao-karatra, na le mijery amin'ny alalan'ny tanana. Avaizany andohany zany fotom-pampianarana izay nentin'ny lehibe ny devoly teto an-tany zany tamin'ireo taranak'olombelona taloha, nentin'ny Azazela izay nampianarina ny olona hoentina manadino an'Andriamanitra. Satria le izy ohatra misy zavatra ohatra ny toa marina lainga zany eo anatin'le zavatra atao ty, kanefa ny tambon'le izy de faverezany afo be. De ireo nentin'ny Azazela nanajambanany masom-panahin'ny olona. Ka na de ny Israely aza zay efa tena hoe vita voady tamin'Andriamanitra, vita fanekena tamin'Andriamanitra, dia mbola nasa ihany nivadika tamin'Andriamanitra, mivokatra ireo resaka tao-javatra, mpahitao-javatra zay ohatra marina lainga hoy tena maneho tokory zareo amin'ny zavatra ilainao, kanefa ny tambiny de ny fahaverezana mandrakizay. De anisan'ny zavatra tena azafady amin'ity fiteniko ty, tsy levon'ny vavon'Andriamanitra mihitsy ny kristiana ray na mpivavaka amin'ny anankiray no sady makany am-piangonana no makany amin'ny mpahitao-javatra. Tsy mety amin'Andriamanitra zany, to de ahitsiko, ary tena miantso faharavana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany ry hava-malala. Miantso faharavana eo amin'ny fiaina tokantranonao zany, na amin'ny fiainam-pitiavanao, na ny akohonanao, na ny taranakao. Satria manompotompo roa. Rehefa vao miresaka tsika zao hoe didy folo Exodus 20, de Andriamanitra tena miresaka tsara mihitsy hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany ozy izy. Fa izao Jehovah Andriamanitra reo dia mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka, ary hatramin'ny zafiafy ka hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Kanefa raha miverina amin'Andriamanitra indray ianao rehefa nanao an'izany aza, de ho raisin'Andriamanitra indray, de ozy izy hoe ary mamindra fo anao hatramin'ny taranaka arivo mandimby indray izy. Zany hoe zay no mahatonga na miteny eto andrano hoe miverena amin'Andriamanitra fa lavi-keloka ianao. Be de be tsika lavi-keloka, tsy lavon'ny fijangajangana ihany, fa lasa nandeha nitoky amin'ny zava-poana. Be de be lasa mandeha mitaingim-pasana ny sasany, vokany hoe tiako ihany de lasa maka ody fity, de lasa mitaingim-pasana, mivona n'ilay fitsipika, de makany amin'ny mpiangonana ihany anaromana n'lay ratsy atao. De ianao mieritreritra hoe tsy hitan'ny olona nge le natao de hoe ianao ohatra milamina ihany sady mandeha ihany amin'ny dadarabe, ataoko ihany ny adalako, de any mpiangonana de fantatry ny olona hoe ininy olona mpivavaka be tsy hanao an'izany. Fa amin'ny fotoana apoaka an'Andriamanitra io, miseho io adalanao io, de fa fambaraka tsoroa matany ry hava-malala mitompo. Fa fambaraka tsoroa matany, faharavana sy fampotehana tsoroa matany. Dao ange asehoko anareo le izy, ary ty famarinana zay entiko ty de anokatra ny masom-panahinao indray andraisan'Andriamanitra, ahafahanao miverina amin'Andriamanitra mba andraisan'Andriamanitra tanana ny fiainanao. I olan'io avaiza mipoirany. Omy baiboly na foy an'i Jehovah izy. De zao no lazain'Andriamanitra. Andiny ny fafito. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy ao an-tanan'ny Filistina sy ao an-tanan'ny taranaka mona izy. Ary nampahory sy nanorotorony zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 70 taona no nampahoriany zanak'Israely rehetra izay tany andafiny Jordana, tany amin'ny taniny Amorita. Ry hava-malala, nirehitra hono ny fahatezeran'i Jehovah.
de natolotra Andriamanitra teo an-tanan'ny Filistine, teo an-tanan'ny Amona, taranaky Amona, teo an-tanan'ny Amorita. Ary hoy ny Baiboly hoe ary napahosina norotorony zanak'Israely reo tao tamin'izany taona izany. Firy taona napahorin'ny taranaky ny Amorita sy ny Filistine, ary ny amin'ny taranaky Amona sy ny Moaba ny Israely rehefa niala tamin'Andriamanitra ny verin-dalana. 80 taona miaina ao anaty lavaka, mamboly tsisy zava-banina, pote amin'ny fahavalony fambolena, miompy tsisy zava-banina, pote amin'ny fahavalony fiompiana. Zay no mahatonga ny akamaroan'ny olona hoe miompy de tsy miverina ny vola zay nampiasaina fa faty antoka foana. Miompy faty antoka anita, mivarotra faty antoka anita, mba misy vola kely fampitehana anita lany any amin'ny aretina, mamboly fampitehana anita, tsisy tombom-barotra ho azy mihitsy le fiainana. Satria maninona? Nafoy an'i Jehova. Jehova izy tenany mihitsy le mpahary lanitra sy ny tany, le ny fitahantsika olombelona no nanolotra le olombelona eo an-tanan'ilay devoly. Andao tonga de zay no lazaina azy. Ary ny devoly ry havana tsy manam-pahefana motika ny fiainanao zany izy, raha tsy ianao no nanokatra varavarana nidirany. Ary rehefa niditra izy tsy mbola manam-pahefana ndravanao izy raha tsy efa nazo lalana avy amin'Andriamanitra. Nalazo lalana avy amin'Andriamanitra. Mety ozy ianao hoe Andriamanitra io zany mampiasa devoly amotika olona. Andriamanitra mandriamanitra azy de tsy azo feherana ny fatakarana sy ny alalan'ny saina. Ohatra zao Job, ny ampangay Satana tamin'ny famarinany a, de Andriamanitra ny teny amin'ny Satana hoe andana raha sy io izy fa niany azatsina fa eo am-pelatananao zany. Navelan'Andriamanitra amelany Job Satana. Tsy nafoy akory Job satria Job tsy nanota. Zany ny atao hoe fizahan-toetra, hafa ny atao hoe fizahan-toetra, hafa ny atao hoe fakapanahy, hafa kosa ny atao hoe fiverenan-dalana, hafa ny atao hoe niala tamin'Andriamanitra zavatra samihafa. De ny an'i Job fitsapana tamin'izany, Satana mihitsy nangataka lalana mila azy. Misy fotoana tsy tonga ao amin'ny fiainanao ny faravana raha tsy efa nazo lalana Satana amotika anao. Inona ary ny fomba ahafahanao miala amin'izany, mandroaka ny Satana eo amin'ny fiainanao, manala n'izay asana devoly zay, na tonga ny fahavalonao resy eo anatrehanao? Tsotra ry havana, miverena amin'Andriamanitra fa lavo keliko ianao. Ary rehefa iverina amin'Andriamanitra de tonga de famarinana vojaina, aza mandany andro amin'ny fivavahana. Za rehefa mampianatra eto amin'izao télé zao, na ny anatina onjam-peo ravavy maro samihafa, de ny anahy le tena mahitsy ny ampianariko satria tsy tia lalao fanan'olona. De tsotra ny anahy ny teniko hoe aza mandany andro amin'ny fivavahana. Fa ataovy misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ny fivavahanao. Misy fiatraikany, ahoana le fiatraikany? Ataovy matsapa fiovana ianao amin'ny fivavahanao. Fiovana, miova toe-panahy, toe-tsaina, miova, mba manana toetra vaovao, toe-panahy vaovao. Tsy vitany hoe ianao mihitsy ny ova lasa ny atsara, ny toetra sy ny fiteny, famindra, ny fiainana rehetra, fa mba hisy fiatraikany ao anatin'ny arabola sy ny tokantrano ary no avinao le fivavahana. Betsaka ny olona makany am-piangonana fa tonga any fotsiny manao présent, de tsisy ninina azo fa tahaka ny dirana ihany ny voahana. Zay le fivavahana mandany andro. Na hoe tonga any am-piangonana mampiseho lamody, tonga any am-piangonana mampiseho biky, tonga any am-piangonana mampiseho an'le vola efa namboariny iny, fa tsy tonga any am-piangonana hitady an'Andriamanitra, tsy tonga any am-piangonana teny hivavaka. Zay le fivavahana mandany andro, zay tena nitsiko atsika tsirairay avy amin'izao andro farany zao, mba tsy ho tahaka ny Virgile 10 adala isika. Le bokin'ny Matteo 10:20, nanopy ihany ry havana fa nampalahelo le tantara. Naninona? Lavina tany amin'ny farany satria ny mandany andro, zay tiany atao ihany ny atao. Nieritseritra izy hoe rehefa mialokaloka ao am-piangonana nge de efa milamime, mandraindray andraikitra eny e, de efa mitoy ihany ny afikana. Azafady amin'izay fiteny zay.
nefa voafitaka izy tany amin'ny farany lavin'Andriamanitra. Aoka mba ho virjine 10 andro isika irehatra amin'ny fivavahana ary itenina anao ny asan'Andriamanitra amin'ny fo, iverina amin'Andriamanitra amin'ny fanahinao manontolo mihitsy ianao, amin'ny herinao manontolo mihitsy ianao. De mahatsiaro an'le boky Lioka toko 7 iny a, boky Lioka toko 7 de tsy haiko izy iny ny 17, le misy lehilahy anankiray izay mpahay lalàna ho ny baiboly nanontany an' Jesosy hoe mpampianatra tsara ô, mpahay lalàna zany a eo amin'ny Jiosy, mpampianatra tsara ô, inona ny ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Jesosy miteny nahoana ny ataonao tsara, fantatrao ve ny didy? Eo izy izy. Inona ary le didy? Tiavony Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao rehetra, tiavony namanao tahaka ny tenanao. Eo izy izy le lehilahy mpanan-karena io, tsy mpanan-karena fa lehilahy mpahay lalàna. Efa nitandremako hatramin'ny-bola kely nge zany tompo e. Zany efa mpivavaka be, hitanao za io fa masina be mifitafy satria Jiosy le resaka. Fa nisy toe-panatsim-bola niova mihitsy tao, zay tena avery anazy ry hava-malala. Sarotsaromany eo velany fotsiny hoe za nge nitezaina tamin'ny fivavahany e, tamin'ny mbola kely e, sekoly alady ohatra, sekoly sabata na sekoly zoma, tsy haiko aby inavy ny fivavahany. De hoe mieritreritra hoe zavatra mbola kely nefa tsy siovana. De nisy fotoana nytenenin'ny tompo hoe diso zavatra ray loha ianao ry mpahay lalàna, mpivavaka ho aho io, mpanompon'Andriamanitra. De inona ary fa za ho any an-danitra, za te ho any an-danitra. Ianao izy izy ny tompo tsy manam-pahafoizana, tsy mahay mianatra ny malahelo, tsy mahay mizara ho an'ny malahelo ianao. Amdio ange ny atsasaky ny fanananao na ny fananao reny de omeo ny malahelo. Izay le tiaviny namanao tahaka amin'ny tenanao. Tiany tompo tsapa zany a hoe manahoana ny hirifirinao, manoloana an'ireo malahelo tsy mihinan-kanina hita amin'ny masonao. Eny amin'ny arabe misy mpangataka dakanao hatramin'ny viliany. Manahoana ny fiantranao mahita an'ireo mpiarabelona aminao zay tena mijaly nefa ianao mba misy atolotra ihany. Tsapain'ny tompo hoe tiany namany tahaka ny tenany ve? Fa ny baiboly rehefa nahenao an'izany izy de lasa sady tezitra, tsy te ho any an-danitra izy satria voakitika ny fiainany, voakitika ny fiainany, niala tamin'Andriamanitra izy. Na izany ozy izy de tsy andeha. Jerevy nefa ny zavatra misy nataon'ny tompo ny fanoharana hoe zao ara ozy izy e, mba hanatram-panontaniana aminao a. Misy lehilahy ozy izy a avy any Jerosalema, io le olona miala amin'Andriamanitra satria zay le resantsika hoe miverena amin'Andriamanitra fa lavikeloka ianao. De inona ny mpahorin'Andriamanitra aminao a rehefa miala aminy ianao. Ohatran'ny Israely teto zao, ny fahavalony rehetra ireo no nalefan'Andriamanitra namotika azy sy nampahanitra velona azy. Ary tena efa saika tena sasany nefa nikorotana mihitsy ny loha. Fahavalony ihany no nasian'Andriamanitra namely azy. Mba ho tsapany hoe manahoana zany miala amin'Andriamanitra zany, manahoana zany miala mivavaka zany, manahoana zany tsy mety miovy zany nefa mivavaka. De nametraka fanoharana ny tompo hoe nisy lehilahy anankiray ozy izy avy any Jerosalema, andeha ho any Jeriko, hidina ho any Jeriko. Dia rehefa divadiva ho tonga izy de nysamborony jiolahy, de nykapohany, darofany, de ny endahany. De ny baiboly miteny hoy Jesosy hoe saika maty ozy izy Jesosy vao navelany. Ary rehefa saika maty vao navelany a, de iny nisy mpisorona ray nahita anazy mitsitra eo amin'ny arabe zany efa voaratra ny vatany. De nidikan'le mpisorona de nijereny fotsiny. De iny ray nisy le vita anankiray hoy Jesosy de nijery fotsiny ihany koa fa tsy nanampy. De iny nisy Samaritana anankiray a, de naka an'io lehilahy io de fafany ny feriny de nrarahany divay de natainginy teo ambony apondrana briky de nentiny tany an-tranony de hoe tsaboy aho fa rehefa miverina de onerako, napetraka tao ambitsambo zany, rehefa miverina de onerako izay a nataonao. De zay ny fitsapana nataon'ny tompo hoe iza am'ireo aza ozy izy namana sy ny jiolahy. De niteny moa le anankiray miteny hoe iza am'ireo no nanao sokony koa, le mpisorona sa le levita sa le Samaritana, de le ray niantra azy.
zany hoe tsara zany mianatra olona de ny mbola velona mba ho velona ho an'Andriamanitra sika sianao sady velona ho an'ny mpiarabelona atsika tsy mipivavaka de hoentina mpisarambazana tsisy fivavahana mampisarambazana tsisy fivavahana mampahanitra fa rehefa tsy ataonao amin'ny fo ny zavatra rehetra de tsisy vokatsoa fa rehefa ataonao amin'ny fo fivavahana de mampanankarena ny tanany mazoto ao andoha marina ho ny baiboly bokin'ny oabolana misy fitahina raha atao amin'ny fo satria be deaibe io ny resaka mely hoe fivavahana mampahanitra eto Madagasikara be deaibe fivavahana mampahanitra non lavika zany tompoko misy fivavahana kosa aloha fandeme-tsaina zay fantatrao amin'ny voany ho Jesosy ny azo misy fivavahana tena mampanankarena ny fanahin'ny olona ary misy fiatraikany eo amin'ny fiainany satria maninona atao amin'ny fo raha zavatra ray ataonao amin'ny tsisy dikany de tsisy vokatsoanao normal raha itenany hoe fivavahana mampanitra satria tsy nataonao amin'ny fo le fivavahana mavavatra satria tsy nataonao amin'ny fo na hiasa ary ianao tsy haiko hoe any amina orinasa anankiray manaovany ianao kilavaka amin'ny asa ataonao ataovy anjoanjo ny asanao fa ny asanao ny tsarananao amin'ny fotoana me hita lehibe na mpiara-miasa hoe ty olona kamo ty olona manao atsirambina de na mpiara-miasa aminao ary atakataka aminao satria tsy te voarory miaraka aminao izy raha sedra olona ratsy fanahy ary amin'ny fotoana tsara iny lehibe matetika ianao manao adisona farany ianao voaroka tsisy vokatsoanao le orinasa na mieritreritra ianao hoe anana karama ataoko hoe 10 000 eo isam-bolana ao anatina orinasa ray ohatra nefa ianao anisan'le olona mpanao kilavaka amin'ny asa mpanao zavatra tsy amin'ny fo nefa ny vokatra hita ao aminao amin'ny asanao no andoavan'ny olona karamanao ka raha ianao be karama zay le mifanarahana nefa ny asanao a anjoanjo tena lazaiko anao ry havana fa ho voaroky ianao ohatra zay le fiainana ny fivavahana atao amin'ny fo ndao tsika mba hanandrana indray aloha miantso anareo any sabotsy rapitso amin'ny 7 ny fotoam-bavaka eria amangarivitra ny fiangonana kristiana Mandovalanitra rehefa tonga eo amin'ny 3 may anao de mitsofoka amin'iny roto be to mitsofoka mitsofoka lolo de mahita plaky ianao hoe KML na kristiana Mandovalanitra de miroso ianao any mivavaka fanafana rapitso fanapahana ozony ratsy ozony fiverenan-dalana ozony faravana ozony fantrana ozony fampitehana ara-piainana ozony fisaraha-panambadiana ozona daholo any ny fotoana atsika rapitso miditra misivy anasana ny olona tsy akanavaka io ndo teny hivavaka tsika na avaiza fiangonana misy anao na avaiza fiangonana misy anao ndo hiary vavaka anandramo fotsiny aloha rapitso de hitany hoe manahoana zany tena vavaka zany tena vavaka le ataotsika de hitanao fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao io na mitoepana na ny toetra na ny fidiram-bola na ny tokantrano na ny ankizy hitanao hoe Andriamanitra mihitsy no mandamina amin'ny fiainanao mandamina amin'ny fiainanao ka raha miresaka tsika hoe rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona na miverin-dalana de tsy maintsy fampitehana foana ny miandry azy tatsika le lehilahy avy any Jerosalema andeha ho any Jeriko mbola tsy tonga any Jeriko de nidaroany jiolahy satria niala le fiarovana potehany jiolahy naika maty vao navelany ary zay no natonga le mpisorona nandeha fotsiny hoe io le olona miverin-dalana de mieritreritra le mpisorona anakare hoe za olona marina tsy afaka mikasika ampanota zay moa le tamin'ny andro lalàna be de tsy niantra nyty lehilahy ty izy sady tsy niantra ihany koa le vita fa tao amin'ny Samaritanina vao niantra ny tena marina zany de izao tonga eto amin'ny toroteny mampianatra famarinana amerina anao amin'Andriamanitra tonga Samaritanina zany amin'ny tontolo ara-panahy eto miantso anareo anampy anareo amin'ny vavaka tsy mizara vola fa mizara fahasoavana vavaka no atao délivrance no atao ninona retinao ho eto am-piangonana de ho hitanao hoe mbola misy ve Jesosy mbola velona ve ny Andriamanitra toriko eto mbola manavitra ve izy mbola mitondra vahaolana ve izy tongava rapitso anasana ny olona rehetra mamodika ny fiverenan-dalana ry ava-malala ary mandrava fiainana zany ny Israely nitaraina tamin'i Jehova verina tamin'Andriamanitra de nampifilafilay kelin'Andriamanitra aloha nisy fotoana satria efa zatra miverin-dalana loatra ka
de hoy Andriamanitra hoe de nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanao hoe efa nanota taminao zay satria efa nahafoy anao Andriamanitra io ka nanompo ireo bala. Tonga de niteneny mihitsy hoe nanompo ireo bala, zany hoe mibebaka ry zareo. Rapiditsika sady bebaka mihitsy a, ndray toriteny mahery vaika, vavaka délivrance mahery vaika. Ny tanjonay de ianao miaraka amin'Andriamanitra, tsy misy asana devoly afaka anapotika anao tsony. Zany ny tanjonay, zany ny fifalianay, satria zany ihany koa fahasoavana namen'Andriamanitra anay a, ny mba hanasoa ny mpiarabelona aminay a, indrindraindrindra ho antsika rehetra zay mila fifandraisana torohevitra na vavaka délivrance na tsy haiko be deaibe fianarana baiboly, misokatra ihany koa fianarana baiboly a, soratra masina isaky ny alahady amin'ny 4 mbola eny amin'ny fiangonana kristianina Mandovalanitra eny mangarivotra ihany ny fotoanantsika amin'ny fotoana io. Misy larana tarbio ambany io a, de afaka mifandray amiko ianao a, na miantso anao na mandefa message de amaly anao a, de anoro lalana anao. Dao tsika iverina amin'Andriamanitra, dao iverina amin'ny Jehovah, fa rehefa nafoy ny lalan-dratsy ny Israely de nanala ny Andriamanitra fatao aminy, nanapa-kevitra fa hanary le odiody rehetrarehetra. Le hoe Andriamanitra de le ody tapatapakazo sy ny tariny any antranony reny nariny daholo. De hoy ny baiboly hoe dia tsy natsinjo ny fanahintsony Andriamanitra ka namonjy azy. Hitanao, ny ahafahan'Andriamanitra mamonjy anao a, de amin'ny fanapa-kevitra raisinao zao, ary io daholo reo odiody reo. De ho hitanao fa hamonjy anao ndray Andriamanitra. Etozy ianao hoe tondra fanambinana ho ange hoe faravana foana ho any tambiny reny. Ry ava malala. Rehefa narin'ny Israely daholo lay ody, narin'ny Andriamanitra, na saika tsy hamonjy azy ary Andriamanitra, saika avelan'Andriamanitra ary izy. Ary Andriamanitra miteny atsoy areo Andriamanitra zay efa nialana, zay nitomponareo nielanareo tamiko raha hamonjy anareo. Efa tena saika hiala mihitsy Andriamanitra, fa noho ny vokatr'ireo fanapa-kevitra ny raisiny hoe nariny daholo ny Andriamanitra tao an-tranony, de nifona tamin'Andriamanitra zareo a. De hoy ny baiboly hoe dia tsy natsindry ny fanahintsony Andriamanitra namonjy azy. Ka na saika tsy hamonjy anao azy Andriamanitra amin'ny olana maventy be eo amin'ny fiainanao io, fa andray fanapa-kevitra ianao zao hoe hiverina amin'Andriamanitra ihany ana, de izay aza ny fahotako, de tsy hatsindry ny fanahintsony Andriamanitra, aniraka ny fanahy masina nampy anao hivany olanao. Tapitra ny fotoana zay niarahako taminao teto a, le lan'Andriamanitra Titosy avy amin'ny fiangonana kristianina Mandovalanitra no nitondra amin'ny fanazavana ny soratra masina. Manasa ny fotoam-bavaka rapitsy miditra amin'ny 7 a, ho antsika rehetra fatry ny toamasina sy ny manodidina. Naiza naiza toerana ahitanao a, misy fotoam-bavaka rapitsy sabotsy miditra amin'ny 7. Vavaka lehibe ny ataontsika, tsy akanavaka tomponao io, anampy anareo zay, anampy anareo zay. De reo ny larina tarbia afaka miantso ianao na mandefa message a, de ho valiko a ao anatin'izany a, fa de ivavaka ary. Sotra betsaka tompo amin'ny anaran'i Jesosy a, ny fitiavana sy famindrapo. Tafita ny afatra zay nampitondrainao ateto a, makasika ny fiverenana aminao a, lavikeloka tokoa tompo ny olona rehetra de mila anao. De vonjeo zay anapa-kevitra ivavaka manomboka eto a, andova amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Tapitra ny fotoana zay niarahanao taminah teto androany a, de isaky ny azomay eto a, misy fandarana foana. Raha ty anaraka ny famarinana torinay ianao a, de misy radio Sisal 88.0 a, isakarivo.